zavatra fiamenana zavatra fiamenana fanarana arahanao eto amin'ny andramika izao sy ny akiradio isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora eo zavatra fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra rahaberakony salama mivady sy ny groupe izay maharesy andrenesanao toloteny sy fampahelezana zavatra fiamenana zavatra fiamenana sambatra izay volamihaino ka miavy toro mandrakariva eo amavahady ary miandry eo amtonambarazarako ny alohan'ny fiamenana amin'ny alina no masoko mba isainsainako ny teninao zavatra fiamenana zavatra fiamenana Austin Mode. Alléluia, amin'ny fifanina lehibe indray lasina babilany no ianao-tsika amin'izao fotoana izao a. Dia faly be indray tena koa mianao aminao eto androany a. Dia manonona ny fiadanana tompo ho amintsika tsirairay avy a, isa-tokantrano isam-batan'olona izay tonga miaraka aminay eto a amin'ity androany ity. Ny fahasavan'ny tompo ane ho amintsika tsirairay avy ary dia tononona amin'ny tokantrano rehetra izay mandray an'izao fandana izao indray a ny fiadanan'i Jesosy a hanapaka anatintsika tsirairay avy sy ny fifaliana sy ny fiadanany a ary a ny fahasambarana ao aminy. Dia fanindray miarabanao tonga eto androany randrano tonga miaraka aminay dia tena aminay tsika sendrasendra koa natogavanao eto a fa tena misy raha ilan'ny tompo anao eto a ary misy afatra tiany hoeninao. Halleloia, dia marita hatramin'ny farany a isika rehetrarehetra. Mialohan'ny zavatra rehetra aloha andoloantsika ametraka ty fotoana ty ampelantanan'Andriamanitra. Ametraka ty fotoana ty tsika ampelantanan'Andriamanitra dia mampandrotsika navavisika Miria hitondrasika anaty vavaka fanombohana. Dia tonga dia efa tononoko amintsika ny tsodrano androany a ka ho anareo izay maniry amaky ny tsodrano dia afaka miditra amin'ny appel na amin'ny MP izy a radio radio na miditra amin'ny vatany eo amin'ny écran eo a amaky ny tsodrano androany eo amin'ny bokin'ny Jeremia toko Jeremia toko 5:20 a andiny fa 5:20 hatramin'ny faha 1:20 no tsodranontsika androany. Jeremia toko 5:20 a andiny fa 5:20 hatramin'ny faha 1:20 a dia afaka tonga dia manao appel izay mazoto amaky ny tsodrano. Mandolo ampandrotsika ny vavisika Miria Andria Malala ao Allemagne a izy ny tondrosika anatin'ny vavaka fanombohana. Miria rabavy Miria anao ny fitenenana. Makasitraka indrindra pasteur nanome fitenenana tain'i Jesosy pasteur menakavy a dia tain'i Jesosy tsika rehetra. Jesosy malalo sotra besaka anao se Jesosy fa mbola tafavory eto indray izay tsirairay avy reto rehefa nomenao fialan-tsasatra lavalava zay Jesosy malalo mbola nomenao fahafahana navita ny alan-tsasatra Jesosy dia mankasitraka ny amin'izany fahasoavana nomenao anay izany Jesosy malalo. Dia mankasitraka ihany koa ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay nataonao teo amin'ny fiainanay Jesosy io. Dia androany ny teninao zay Jesosy malala dia mangataka le ranomasina ikoriana atao anatinay tsirairay avy, ranomasina ny andevina izay mety fampetipetena rehetrarehetra nandritry ny tontolo andro iny Jesosy malala, na tany ampiasana zay na teny an-dalana zay na teny an-tsena Jesosy malala dia ianao anadio anay, anadio ny fampetipetena rehetrarehetra atao anatinay. Dia androany Jesosy akingo felam-pelantananao ny teny izay hoentin'ny mpanomponao hoe Jesosy malala ka ny mba hiteny hitondra fampaherezana ho an'ny tsirairay avy Jesosy mba hatona fanahin'olona hitendreo ny lelan'i Jesosy. Eo ihany koa ny fitaovana rehetrarehetra izay ho ampiasana ranomasina andrakotra an'izany dia tsy tapatapaka Jesosy malala dia voninahitra dia ho anao rery ihany. Halleluia, amen. Halleluia. Pasiraka indrindra anao a ananavavy Miria
tao anatin'izay bavaka fanomboana izay andriamanitra manaka fahasoavana ary maro fitianao a mitongositra sy fahasoavana trany dia mahireza foana amin'ny asany tompo. Halleloia. Mbola tsisy niditra ny zavady ny amaky ny tsodrano so dia efa misy miditra atao amin'ny écran antsika ato. Raha tsy misy tafiditra ary dia tsy manina fovakika any a ny tsodrano amin'ity androany ity. Halleloia. Boky ny Jeremia toko 5:20. Halleloia. Ny 5:20 ka hatramin'ny 1:20 dia ovaki koa amin'ny aran'i Jesosy manao hoe hoy izao no lazain'i Jehovah, raha hiveriny ianao dia ho raisiko indray ka dia hitsangana eo anatrehako ianao, ary raha manavaka ny zava-tsoa iala amin'ny zava-poana ianao a dia ho solombavako. Anatonao indray reny fa tsy ianao no anatona azy. Ary ataoko mandavarahana mirova ho amin'ny firenena ity ianao, hiady aminao izy nefa tsy aleo anao, fa momba anao amonjy sy hanafaka anao aho Jehovah, ary hanafaka anao amin'ny tanan-dratsy fanahy sy hanavotra anao amin'ny tanan'ny papahory. Halleluia. Amen. Zany ndray tsorantsika amin'ity androany ity dia matoky afa ho raisinao sy nonao zany dia hiasa amin'ny fiainanao zany. Raha ianao nisan'ny olona hiverina amin'Andriamanitra androany dia zany ny tenin'Andriamanitra aminao androany. Ho raisiny indray ianao ary tsy ho vitany ho raisiny ho tsara lavitra anao ny teo aloha na ny fitahiana na ny fiarovana sy ny fombany anao ka dia tahiny tompo a. Raisany tsodrano zany raha $100 $100 Koweïty Télérale Benza France zafady tojo Jesosy manakizay Allemagne hoe manambotso France Tsirambolamena France Jesosy Pandresy Madagascar Angèle Pagès France Soameva France Madagascar Marina Tena Canada sy l'apôstôle Madagascar Erika Rack France Artiana de Madagascar France Janine Dadin Junior France Miriam Andriamalala Allemagne Erika Rack France Angela Diamant Chine tonga soa Yama Koweïty Claude Razaka France sy l'apôstôle Madagascar Tsiramboramela France Angela Diamant Chine Lovlitina France Bersava Koweïty Randrina Masalina Madagascar. Amen. Zany zoko mihaja. Bersava Koweïty Tsiramboramela France Aimira Rodriguez Arabie Saoudite Erika Rack France tahiny tompo daholo a isika menankavy. Halleluia. Hiditra amin'ny fijona vavolombelona ary tsika. Halleluia. Inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao androany? Inona ny azonao ambara? Inona ny azonao lazaina? Misy ve ny azonao tantaraina? Misy ve ny azonao ambara? Dia ambarao ho voninahitr'Andriamanitra fa sitrak'Andriamanitra ny fijona vavolombelona. Zany androany levana dia ny zavatra anankiroa nafinaritra be androany nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako. Ampiasananay moa ampiasana moa zany rehefa volana août ohatr dia betsaka ny olona lasa vacances mandeha congé. Ny anahy kosa raha somary lasa noho ny congéko tamin'ity dia vitsikely sisa zay no ampiasana, vitsikely zay miasa amin'ity volana août ity. Dia androany nisy zavatra asa zay tsy tokony ataoko, nanontaniany sefoko hoe teo izy misy zavatra tokony atao, misy zavatra simba dia mba azonao amboarina ve io? Azoko atao ny tentaminy hoe tsy haiko mamboatra an'io, tsy azoko atao io a. Dia ny anjo mpanamboatra izy satria resaka électricité izy io. Dia zareo tsy teny hoe tsy haiko eno a. Dia rehefa tonga teo amin'le zavatra amboarina tokoa dia zay ary raha manimba zavatra eto vao moa manimba zavatra eto indray dia ahoana moa fa ny akeko nanao an'le izy. Dia nivavaka hoe Jesosy a mba tahio mba ho vitako ty zavatra ty. Tsy mora le zavatra, voalohany indrindra zavatra tsy fataoko, faharoa manaraka zany na efa fataoko ary dia tsapa hoe somary sarotra le izy satria mila mijery zany hoe inona ny tsy mety atao anatin'ity zavatra ity ary inona ny atao mba hampety an'le izy.
dia somary nijery tuto kely sady mivavaka zany aloha magnataka tolotsaina fanamazy dia nijery tuto kely tamin'ny internet dia tsisy mitovy amin'le izy mihitsy fa zao voninahitro an'Andriamanitra halleloia fa hitako le panina halleloia hitako le panina rehefa hitako le panina dia namboariko dia niverina ny fonctionne le zavatra halleloia tsara ny tompo tena tsapako mihitsy zany nasandratr'Andriamanitra androany teo anatrehan'ny mpiara-miasa rehetra vita le zavatra ary tena nafinahitra ozy zareo iny tena nafinahitra le patron be tena patron be an'ny orinasanay zay tsy eo matetika tsy eo foana fa ndraindray fotsiny izy mba tonga eo tsy dia mbola nisy occasion ny fakahitany tamin'izao satria patron anay moa zany vao niova voaingana vao nomboka tamin'ny janvier niova ny patron anay novidiny ny orinasa dia io patron be mihitsiny tamin'ny fotoana nanamboarako an'io zavatra io no nandalo mihitsy fotoana tena ny coïncide tamin'ny fotoana andehanana taty aminay zany taty ampiasana anay io fotoana io ary rehefa niditra izy dia nahita nanamboatra an'io zavatra io izay fantany tsara fa tsy tokony zany amboatra an'io ary tokony mila olona professionnel mamboatra an'io zavatra io ohatrany ka izy nijery anahy aivo izy izy avy mamboatra an'ity ho aza dia vita ho io halleloia zara tiako tenanareo dia zao tena fantatro any naninany fa tao anatin'ny fotoana tsy apoza tao anatin'ny fotoana foy dia nanandratra Jehovah dia teo amazy teo patron fotsiny satria tena hitako hoe na izy ohatry mifaly be na hitan'le ohatry valiana be dia le zavatra hoe vitako raha zany eny teo dia efa nisaotra ny Jehovah ihany fa vao mety tena nataony mihitsy tamin'ny fotoana andalovany io patron be io fantatro fa any ambadibadika any nisy zavatra miova misy zavatra hitany any tsara ike zany tena faly be mihitsy hoe oa Jehovah zany izy tena hoe amin'ny fotoana andalovany mihitsy simba io zavatra io tsy eo le olona tokony amboatra azy zako ny miasa fa le olona tokony amboatra azy congé tena ataoko le izy dia vita koa nefa teo mihitsy ny patron tena nafinaritra ho zany dia nitehaka hoe Jesosy misaotra fa tena mafinaritra be zany coïncidence ataonao zany mafinaritra be mihitsy fa no manakaraka an'izany congé daholo koa le aty aminay ny birao rehetrarehetra reny ka za mo dia mikarakara taratasina tomobile foana matetika dia misy taratasy tomobile zay efa tokony karakaraiko zany nanomboka tamin'ny latsinainy nanomboka maly dia zay mpiara-miantsy birao fanaovako taratasy mikatona daholo fa congé daholo asa vacance daholo nefa ilaina maimaika ihany io zavatra io dia andeha tany lavilavitra androany nadireko na akaiky na ny lavitra nity daholo rehefa niverina zany dia fa somary ozy tsy maintsy miandry amin'ny herin'ny latsinainy zany satria amin'ny herin'ny latsinainy fa raha misy voaloha indrindra dia rehefa nandalo toerana anankiray avy dia toerana io andalovako foana isan'andro fa tsy mbola nahita soratra mihitsy hoe manao an'io taratasy io ry zareo fa tena teo za mandalo aminazy tolorana fanamasina say hoe atsoa io birao io dia sady mandeha miantso nareo eo atompoko manao an'ity taratasy le ohatry zao ty eny dia ohatry salasala afaka manao tonga ao za afaka 2 minitra dia niverina ako dia tonga tena akao tsara fandraisana be mihitsy avy eo nareo manao zany avy eo manao izy manao zao izy efa tsy hoe manao foana zany fa mba hoe manao tsindraindray zany oa dia nataony le taratasy avy vita toeny eo ary ny tena zavatra nafinaritra tsy ampy atsasaky ny prix fanaovako azy isan'andro any amin'ny birao fanaovako tsy ampy atsasany ray apahatelon'ny prix manao isan'andro fanaoko no nanaovan'ny olona io satria olona io tsy mpanao anazy isan'andro fa manao tsindraindray fa misy olona sendra mandalo client aminjareo zany dia manao zako nefa tena nitolorany fanamasina sany mihitsy atsoa io birao io rehefa nandalo za mandalo eo miantso manao ry zareo vita le dossier ray apahatelon'ny prix tokony nanaovana azy nanaova tsy mba napoziko indray ho anareo fa manao an'izany tozy izy ramato tongava foana fa ho ataoko foana ny dossier anao halleloia nahita toerana vaovao fanaovana dossier indray dia ho zareo misaotra Jesosy soa ihany fa ny antso soa ihany fanamasina fa niaraka amiko anaty tomobile ao manolotsy anay atsoa io dia vita somatsara saka tompoko vita somatsara ny dossier zany dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery any eno iritsika isotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny fitahina rehetra zay nataony dia ao anatin'ny terotinareo afaka mijory vavolombelona afaka manoratra fijorona vavolombelona fa afaka manao appel koa ny anankiray aminareo raha misy hoe za tsy hanoratra androany raha kilazaina fafa mihitsy le izy
dia misokatra ny messenjera afaka miantso ny olona zay olona rehetra fiditra afaka mijoro fahavolombelona tsy soratana anazy fa vakiny ho an'Andriamanitra ny voninahitra meno finahitra daholo nareo amin'ny diridia atolotra mpitiavana be nareo dosika rehetra samy haka sitraka dosika tena samy tena hoe ve mifankasitrana an'Andriamanitra tamin'ny fitahiana rehetra zany taony tamin'ny fiainanao na kely zany na betsaka meno finahitra daholo. rariny loatra Jehova raha terainy halleloia mariny zany tena rariny ianao Jehova raha hoterainy satria lehibe loatra ny famindraponao lehibe ny fitiavanao halleloia tsara ny tompontsika loatsika maky témoignage avy hatrany halleloia vita ny sodrany zokiama Alléluia.
izy analoatra voalohany sotra ny zoky marina tena aloha mifandikateny foana ozy izy raha navaberta hoe misaotran'andriamanitra tamin'ny tontolo androko androany anamenakavy a lamma ny fitantanany nomeny anay a izay nomeny izay sahaza alleluia amen tsara jesosy alleluia sotra ny ranavaberta hoy ranavaverika hoe alleluia dia raiky jesosy fa mbola niaro sy nitantana ny tontolo andronay androany fa mbola afaka nandeha lavitra izay nitsidika tanàna maro dia nitahinika taverina somatsara sy misy lozana kasikanay alleluia amen mbola bonne vacances foana ramenakavy a alleluia marina tiana isaorin'andriamanitra ozy izy marina tiana zoky marina tiana fa nisy olona mitady ady tamiko dia izany no nasian'andriamanitra ny fonina taty amiko niteny hoe azafady a fa zany diso fa saika nanao azy zao taminao izy ihany no nitolo-tena ny fikasany dia niangavy fiaraha-miasa izy tsara jesosy mahafinaritra kosa zany alleluia hoy raha latojo hoe ny tontolo androko androany dia isaorako an jesosy fa ny zavatra efatra nakasika azy voalohany sika diniko napiditra ny vary ray vilany ho ao anaty frigo malialina fa taitra za alohany atory dia hitako tampoka le izy dia nataoko tao amin'ny frigo dia tsy naninona maraina nisy fotoana manko koa diniko napiditra ry dia nasiso le izy nefa vary tapabolany be zao dia nalahelo be ry za maraina fa tsy maintsy narina le izy satria nafana be ny andro aty aminay amin'izao arabaina tsy very vary lay vilany tapabolany mahafinaritra zany faharoa nahazo teny fakasitrahana za tany ampiasana androany dia faly ry za tsara ny tompo fahatelo misy zavatra efa tiako natao tany ampiasana zay fa androany tanteraka le izy dia raina jesosy a alleluia fa efatra nisy compte bloqué zay a koa androany nisy compte bloqué zay koa fa androany a débloqué le izy alleluia isaorako ihany koa izy nomba sy niaro nanome sakafo zaza ho any menakavy kely alleluia tsara be zany témoignage zany a misaotra andralatojo alleluia sady nakasitraka ny vady malalany ihany izy alleluia ozy zoky zaninna hoe dirain jesosy fa mbola nomeny fotoana hofinaina fahasalamana nomenao sakafo zaza lay tanteraka ny zavatra rehetra ny karakaraina androany sy nomena fitahina alleluia amen tsara jesosy alleluia ozy izy zoky soameva mety raha laterio miteny frantsay io j'ai été très malade depuis 4 jours à Diego dû à la consommation d'eau. Merci à pasteur pour la prière et à Dieu qui m'a guéri rapidement. Alléluia, amen. Et merci Thierry pour ce témoignage. Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alléluia. Vous dites Ranabavy artizany de Madagascar. Alléluia, misaotran'Andriamanitra lehibe amin'ny fahitapity fa raha lasa nanao vacances ny famille anankiray asako dia nametraka fanomezana maro zareo a nakasika ilay fihetsika nataony lamy mandontolo andronay vita zay tokony natao rehetra noho ny fahasoavany dia mbola tafahona somatsara atao tranoindray zay mianakavy kely dia raina ny anarany masina vonahitra ho azy rery any amen tsara jesosy a arabaina Ranabavy lina Anguilina Rodriguez aloha dia raina jesosy malala fa nisy dossier ny karakaraina androany dia vita somatsara dia misaotra azy koa fa dia lamina tsara ny tontolo androko androany a ho azy rery any voninahitra alleluia amen alleluia misaotra zoky Anguilina olana babimarinatana misaotran'Andriamanitra ihany koa tamin'ny fiarovany ahy anio alleluia amen tsara jesosy aona izy zoky normal zero raha jesosy fa mbola nitahiny ny andro androany ka vita somatsara izay rehetra natao nomeny fahasalamana tanjaka ihany koa sy mbola afaka manaraka ny fotoam-bavaka fiambenana izao indray alleluia amen mankasitraka ny zoky normal zero alleluia alleluia hoy Ranabavy soameva hoe dia raina jesosy malala fa vita somatsara ny tontolon'andro nahazo fahasalamana trany tsy naheva voaratsy mbola velonaina somatsara isika mianakavy tongeto tsaranao jesosy malala tompo sabata alleluia amen tsara jesosy alleluia misaotra ny Ranabavy soameva ozy isimy mandry alleluia zay vo hitako eto zany anaran'izany a ary
raha ohatra mba sitraka ao dia mba tenenay zany toerana misy anao mba ahafahako miarabanao indray raha tonga ny fotoana mbola tonga eto ianao sady faly be zay mandrainao sy mandry tsy fantatro moa nalàna vavy fa ozy tsara ny tompo ary teny soroko izy fa tokony mbola 2028 vo azoko ny CDI amin'ny fonction publique fa tena azoko tamin'ny fin juin teo alleluia tsara ny tompo arabaina ianao mahafinaritra be zany tsara ny tompo isory Andriamanitra hoy Angelina Diamant dia Jesosy natratra vavaka fiambenana anio alleluia tsara ny tompo e isorana azy zany rehetrarehetra zany misaotra nareo name voninahitra n'Andriamanitra ny jovavolombelona dia Andriamanitra manakaiky pasoa mamaly fitianareo dia mbola anao mihoatra lavitra noho zay mba neritreretinareo indray any izy ho valipity tamin'izay nijonareo vavolombelona zay no ela naohatrika hiditra amin'ny toriteny hiditra amin'ny toriteny tsika izy hoentin'ny ranavavitsika nambinina alleluia eto France ranavavy nambinina no hitontsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany ndray soary mbebolonao dia hiditra amin'ny toriteny avy hatrany tsika dia na toriteny dia miverina eto ny tena koa mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra nambinina anao ny fitenenana dia mbola faly manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra tsirairay avy indray ny tenako androany tain'i Jesosy tsika rehetra tain'i Jesosy ihany koa paster menakapy ny teny izay raha tsika mamaky sy mianatra eto indray androany dia eo amin'ny Salamo 1:20-1:9 dia raha tsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy fitantaran'i Davida sy ny namonjen'Andriamanitra azy alleluia amen izay ny soramandry fony azy Paorina dia niantso an'i Jehovah eny Andriamanitra no nitarainako niain'ny feoko teo an-tepolony izy ary fitarainako teo anatrehany dia efa tonga teo an-tsofiny alleluia amen izany indray ny teny raha antsika izay mamaky androany indray eto dia Jehovah sy Davida dia tena hoe manana tantaram-piainana tena mamy be zareo ary Davida tsy nanana-kisalasalana tamin'i Jehovah mihitsy na tamin'ny aloko ny fahafatesana izay saika nahazo azy zany na tamin'ny ady tamin'ny olana tamin'ny fanenjehan'ny fahavalo maro isan-karazany ijoro vavolombelona amintsika nisy fotoana ry havana nandalo sarotra za nisy fotoana nandalo ady tena hoe zavatra sarotra teo amin'ny fiainako ary zavatra tena hoe nampatahotra ry havana resaka hoe na maty na velona voaingana izany tamin'ity taona 2024 ty mipakatsika tamin'izay tamin'ity taon'ity talata dia nialarobia vitapaka za ry havana nandeha niasa dia rehefa nandeha niasa dia narary be tonga tany am-piasana narary be ako nanao asa kelikely dia narary be dia to dia maina be daholo ny tany anatiko rehetra tany ny masoko tonga dia tsy nety tsy vitako ny naperatra ny masoko dia maina ny vavako ny za efa mila tsy aty eny dia nangataka rano mafana teny tamin'ilay olona iasako hoe marary be eo any kiboko fa mba afaka manao rano mafana ho avy eo ianao misaotra an'i Jesosy aloha fa ilay olona iasako dia tena tia mandray atahaky ny zanaka musulmane zareo fa izy dia mandray atahaky ny zanaka tena tia anahy dia tsy nisalasala naniraka anazy hoe afaka mamana rano mafana ho avy ianao fa marary be ny kiboko dia eno izy dia rehefa voafana nefa ny rano mafana ohatrany hoe filambaniny fotsiny nataoko izy satria le aretina no le fanaintana sy le aretina be nazo anahy dia ohatrany hoe izany ny zavatra nitadiavin'ny vatako hoe rano mafana dia voafana nefa iny rano mafana iny tsy tiako fa niteny anazy indray hoe omeo rano mangatsika dia izay ny tena meny rano mangatsika dia efa miraikitra ny vavako izany le niteny hoe rano mangatsika ana rano mangatsika iny ary tsy nasotro ray sotro kely tamin'iny rano mangatsika iny kory dia
mbola niteny an'le olona le asako hoe mba omeo anao ny telefôna koa fa niantso ny vadiko dia nameny anahy ny telefôna koa dia mialatsiny reo fa ato aminay sady mitabataba ry ambadika mitabataba ato aminay nefany tsisy toerana afaka anaovako an'le enregistrement fôtony nareo manao feo mifangaro maheno feo mifangaro be dia rehefa niantso ny vadiko dia hoe alay vao fa marary ny feo koa efa ndraikitra efa ambany be ny feo koa za efa tsy afaka namindra fantatana an'le olona hoe ndao ianao sisy hoentiko eny ambony fandrinako dia noentiny any tongotr'ilany efa tsy zakako tsony za amin'io efa tena hoe mafana be efa nalako daholo ny akanjoko efa tena hoe hatrany an-tampon-dohako hatrany am-paladiako ilay hafanana be niakatra nanerana vatako hatrany amin'ny tampon-dohako dia tena hoe hafanana be tena hoe na amin'izao andro mafana be aty izao ara mbola afaka miakanjo ianao fa za tiako alana daholo ny zavatra rehetra tetỳ amin'ny hoditro tsy tiako isijanony ety amiko dia tonga teo amin'ilay fandriana dia gaga be ilay rangahy hoe fa manino izy dia hoe marary izy amin'ny fomba fitenin'ny zareo dia na ny zipo koa raha tsy voapidiko tsony ry havana zipo lava fa tsy voapidiko fa ny aretina nahazo anahy dia nitanjaka satria tsy navita inina fa to dia nalemy mivatako ray manontolo fa za fotsiny tsy afaka niteny tsony fa mbola maheno mbola matsiaro zany izay zavatra tenenin'ny zareo dia henoko fa za tsy afaka miteny dia nampidiriny ny zipoko nampidiny ny zipoko za tsy afaka nampidina ny zipo satria nantanako raha tsy afaka dia tonga avany ny vadiko nakanahy dia tonga dia naninona ianao izy izy miala ao an-trano ianao tsy manina dia zao ianao marary dia tonga dia nanana izy tonga dia nijery dokotera urgent izy dia tonga dia nahazo dokotera izay ny harivan'iny mbola tsy hoe teny hoe aloha dia nahazo fa mbola nijanona tatantrano dia nahazo dia rehefa tonga tany amin'ny dokotera dia natao ny fizahanana nitahin'iny dokotera rehetrarehetra teo hoe inona mahazo anao ohatrao dia ozy izy hoe mbola tsy nizaha tsara koa izy fa voameno an'ilay fitantarako izy zany toy izay misy kista ozy izy ianao fa tsy resaka tsy fisakafoanana satria zany eritreritra hoe tsy zaho atsy ny sakafo fa maraina dia nieritreritra hoe izay tsy fisakafoanana izay na voanahy tsy resaka tsy fisakafoanana ozy izy dia rehefa nijerena teo ilay izy dia misy an'izany ianao minao izy izy fa mety izany fa ho alefako nareo izy izy any amin'ny spesialista dokotera namako dia nalefany tany amin'ny spesialista izay dia tonga tao dia nijeren'ilay spesialista dia hitanareo ilay ohatra lefa fanontaniana olona lefa marary mafy be ireny fa izy efa nafantatra satria mety efa niteny ilay olona nandray anay voalohany tarihana anatary hoe misy anina izy dia efa gravy dia firy taona ianao firy ny zanakao efa lehibe daholo ve ny zanakao fa za nefany ohatrany hoe tsy fantako fa ohatrany hoe faly be vao nitenen'ilay mpitsabo tsy fantako fa izay ny tao anatiko ilay mpitsabona le voalohany faly be niteneniny an'izany hoe misy an'io aretina io kista io kanefany tsy azo didina tsisy nahazo atao an'io dia teneny mbola nanontanian'ilay dokotera tare dia tsy tena tsy rototra mihitsiny dia avy eo moa za koa niteny amin'ny pastera hoe mba eto am-bavaka ho za fa marary fa andeha hamonjy rendez-vous fa misy tantaraiko anazy telo izy dia nangatabavaka indray mandeha dia nataoko nahery be ny finoko hoe za tsy angatabavaka tsony satria za koa efa mivavaka foana tatantrano fa ataoko tena ampy anay mivavaka ray nangatahako tamin'ny pastera iny tena mino fiarasan'ny mivavaka iny dia rehefa tonga tany miverina fa karaha ivolana tatsy aorianan'ilay narariana miverina tany amin'ilay spesialista dia ny alohan'ny fiverenana tany aloha ry havana dia misy fanahy mampatahotra tonga ny fanahy mampatahotra ohatr'izany hoe voanio amiadana tsy sitrana tsony maty ianao dia teo vao nanomboka natahotra zany dia rehefa tonga ny fotoana izay atongavana tany amin'ilay spesialista dia
tena nanomboka ny roro amin'izay teo satria tadidiko le fampitahorana le matory dia matahotra misy mampitahotra dia tadidiko iny dia misy olona be da be eo alohako fa isaky ny miantso olona zany miantso numéro an'olona le mpitsabo dia tonga dia misy flasina ohatrany hoe misy flasina tselatra be foana mandalo eo amin'ny masoko dia tonga dia fanina kely foana alohako isaky ny miantso anaran'olona izy dia ohatr'izay foana zany mahazo anahy fanina ohatr'izay foana dia misy flasina tselatra mandalo ohatr'izay foana dia rehefa teo amin'ny toroko amin'izay tononona ny anarako to dia misy flasy dia ohatrany hoe naniry kitana zany dia ohatrany hoe fanina ohatrany hoe lasa ohatrany hoe lasa ohatrany hoe tsy ampisaina kely zany le tahotra nahazo anahy terrorisé be dia ohatrany hoe natahotra dia ohatrany hoe nondronondrona fotsiny dia tonga tao amin'le izy dia mijerena dia rehefa nijerena le izy dia jery be anahy le dokotera dia ozy hoe tsy hita le izy ozy izy tsy hita le izy ozy tsy atsony le izy ozy izy dia teo ohatrany taitra kely ihany sady tsy hitako zany izay natao ohatrany hoe sanganehana dia nanontany hoe tsisy inina intsony ve ny amiko dia le vadiko no teny hoe tena matahotra be izy ozy izy zany efa niarany tsy niteny amin'le vadiko hoe matahotra fa mety hitany ihany ny réactionko teo satria niezaka hoe tsy atahotra teo masony fa mety hitany ihany ny zavatra le réactionko tamin'ny fotoana iny dia tena tsy hita ozy izy jereo dia natsony koa le vadiko nijery ale izy jereo ozy izy fa tsy hita le izy efa ngeza dia efa teo amin'ny 10 cm ekelika teo le izy efa tena ngeza be dia voninahitra ho an'i Jesosy fa nafahany tao anatin'izany aretiny izany nasorony tamiko izany aretiny izany Andriamanitra dia mahay zavatra tsy takatry ny saina dia teny ampaharizako atsika hoe zavatra nieritreretintsika hoe mety hahafaty atsika rehefa apetrakintsika eo ampelantanan'Andriamanitra dia afaka asoron'Andriamanitra amintsika iny afaka tsy ataon'Andriamanitra miantra amintsika iny fa alany tao iny izany rehetrarehetra izany mahatona sehony dia tiany anehoany voninahiny eo amin'ny fiainako tiany tena hoe atsapa-bebe kokoa tia no fantatra ihany koa hoe raha nomeny an'izany zavatra izany dia nanahoana zany ny fihetsiko ny tany anatiko tany izay ngamba ny tian'Andriamanitra natao tamiko dia tena hoe faly ary avana voavitra tamin'izany dia tena hoe tia teny David tia tena rariny sisiny hoe fony azo pahoriana dia niantso an' Jehova eny Andriamanitra ny tarainako dia tena hoe niantso an' Jehova tokoa ary dia tena hoe vavaka dia mitomany dia miteny teo anatrehan'i Jehova hoe Jehova mbola mila anahy ny fianakaviako mbola mila anahy ny ankonako mbola mila anahy ny zanako tena mbola mila anahy zareo Jehova kanefa izay ny sitraponao izay ny tianao atao amiko dia manaiky sady mitomany zany raha izay ny sitraponao dia manaiky Jehova avy ny tena hoe mila anahy ny zanako mbola mila anahy ny ankonako mbola tsy te aleo amin'ny ankonako Jehova dia tena mamy loatra ty teny David ty ary rary ny David raha hoe tena natoky an'i Jehova tena natoky anazy tena hoe teny misy David hoe mamiko indrindra ianao Jehova heriko ianao tena rary loatra zany satria Jehova ny aram-bato sy batero fiarovana ary mpamonjy tena hoe Jehova ao amin'ny Jehova ihany Jehova ny afaka miaranao amin'ny zavatra rehetra Jehova ny afaka mamonjy anao Jehova ny afaka tena hoe afaka tena hoe manao fahagagana eo amin'ny fiainanao tena afaka hoe manangana zavatra ray eo amin'ny fiainanao satria ny mpitsabo nandehananay tamin'izany dia tsy ninona azo atao amin'io dia zay ny teniny zay amin'ny maha olombelona anazy dia zay ny farany izay koa ny farafahaizana fa Jehova Andriamanitra faratapony fahaizana faratapony fahendrena faratapony tena hoe fitiavana lehibe dia mampahery antsika rehetra aza matahotra aza malahelo aza kivy izany raha ohatra misy ady sarotra mandalo eo aminao fa apetrao eo ampelantanan'Andriamanitra foana minoan'Andriamanitra
aza mirorosaina fa dio indrindrindrindra ny tena hoe miazakazaka any amin'ny Andriamanitra tsy izy fa tena hoe ao amin'Andriamanitra ihany, ao amin'ny Andriamanitra ny tena misy ny zavatra rehetra. Fa raha izay tokoa moa sitrak'Andriamanitra hoe misy zavatra mahazo anao iny dia iny ny elanao teto ambony tany dia mbola tsy dia iny zany izay sitrak'Andriamanitra. Afaka izay tian'Andriamanitra anehoana ny fahagagaso ny voninahiny aminao na hositraniny ianao na alainy. Fa raha ohatra hoe ho alainy ianao zany amin'ny aretina mahazo anao iny na lozana azo anao iny dia ao anatin'ny aretina dia manana fanantenana fa ahitan'Andriamanitra, manana fanantenana fa hitoetra ao amin'ilay toerana fialan-tsasatra mandrakizay. Andriamanitra koa nefa afaka manasitrana anao izy tahaka ny nataony tamiko ry havana, tena hoe tsy takatry ny saiko dia za tsy niteny an'izany tamin'ny fianakaviako mihitsy moa ry havana raha tsy efa sitrana, fa ilay namako anankiray taty ny tenenako an'izany dia pasteur dia ilay namako anankiray moa naharaka anay tany dia rehefa naheno koa ilay namako anankiray hoe sitrana satria koa izy nitondram-bavaka koa izy dia nitomanona izy mbola tsy tiako very ny namako, mbola tiako eo anilako iny namako iny Jesosy dia nitomany be izy vao niteny satria izy tsy afaka niditra niaraka taminay hoe sitrana dia voninahitra ho an'i Jesosy dia mahereza daholo fa tsy misy zavatra sy tsy hain'Andriamanitra tao. Halleluja, amen. Halleluja, mankasitraka ny ianao raha mbavy nambinina tanatin'izay toritena finaritra be nentinao izay. Andriamanitra manana fahasoavana ny maro fitianao dia mitovozitra sy fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Ozy ianao te Jesosy ny vadiko mbola mila, ny zanako mbola mila, fianakaviako mbola mila, aza diny fa Jehovah koa ny teny hoe zako mbola mila anao, mbola ilainy Jesosy koa ianao. Halleluja, mbola ilainy koa. Ange zavatra tena tokony tonga atrentsika foana rehefa ina antom-pisitsika eto amin'ity tany ity, misy ilany Jehovah tsika, misy tombontsoan'i Jehovah ve ny fahavelomantsika eto amin'ity tany ity, ka tsotra fotsiny mbola misy tombontsoan'i Jehovah ny nahavelomanao raha izy aloha izy tsy mbola alaiko aloha. Halleluja, tsy mbola alaiko aloha fa alositrano. Halleluja, tsara ny tompo arabaina ianao dia ho lasa an'izay ny ratsy rehetra, tsy marary tsony. Halleluja, sitrana tanteraka amin'izay, levona tanteraka iny, tsy miverina tsony. Mahafinaritra be témoigner azy, mahafinaritra mihitsy ilay zavatra hoe nampatahotra be dia aveo ilay izy tsy hita fotsiny fa tena lehibe Jehovah, tena miasa Jehovah ry havana malala, tena tsy takatry ny saina ny zavatra vitan'Andriamanitra sy mbola azon'Andriamanitra atao. Ka mampiranao raha izay tonga eto androany mety tsy salama ianao tonga eto, ary tsy mety tsy resaka tsy fahasalamana ihany fa mety mandalo olana sy ady ihany koa ianao. Tadidio fa hain'Andriamanitra io. Halleluja, hain'Andriamanitra io ary amin'ny fomba izay tsy takatry ny saina. Raha nampavinambinina zany nge tsy hoe nandalo opération na ninona fanafody mandrapatonga an'izany rendez-vous fandroana zany, fa rehefa nitarafina le izy satria ho karakaraina amin'izay le zavatra marary ao anaty dia tsy hita tsony le izy. Lasay zary le izy efa nesoriny Jehovah. Halleluja, nesoriny Jehovah satria nahoana? Satria tiany Jehovah izy ary nanehoan'Andriamanitra ny fahaizany fa na dia Andriamanitra tsy hita maso izy, mbola tsy hita koa nanesoriny an'iny, fa ny vokatra iny dia azonao tsapahitanana hoe tena velona Jehovah. Tsara ny tompo arabaina raha mpaminambinina dia mifanantena amin'ny ankohonanao. Salamy fahavalombe folo dia miresaka ny amin'ny fomba ny tantaran'i Davida ny namonjen'Andriamanitra azy. Zany hoe tamina ady maromaro reny natambatra, ny ady maro be zay natrehan'i Davida dia natambany tao amin'ny salamy fahavalombe folo daholo. Fa volazana ny ten'Andriamanitra fa ady namonjen'Andriamanitra azy tamin'ny tanan'ny fahavalony rehetra io, indrindra ozy ny ten'Andriamanitra fa tamin'ny tanan'ny Saoly. Satria zara fantatsika fa anisan'ny adversaire nanairana ny Davida indrindra izy Saoly, satria zao te hamono azy nefa tsy fonofonoana satria voaosy Jehovah. Zany Goliata zany nge tsy olana tamin'ny Davida satria efa fantany fa ho vonoana. Ny problème ny Davida tamin'ny Saoly natonga ny adiny Davida tamin'ny Saoly tena mafy
tsy de tena hoe Saul tena mafy be, Saul tsy mafy ny Goliath, fa ny tena problème ny Davida de ny mitsoka foana ny azo atao satria izy tsy te hamono any Saul. Zandro any te hitodika aminao zay mandalo olana sy ady amin'izao fotoa zao. Ny adinao ke misy kategoria nge io e, misy kategoria ny adinao, fa mety tena efa Saul mihitsy ngamba ny adinao eo anoloanao amin'izao fotoa zao. Misy ady tena manahirana, tsy hitanao zay anaovana azy. Rehefa tsy hitanao zay anaovana azy de mino an'i Jehova, aleo fa hitan'i Jehova ny anaovana an'io. Hoy zany de ny fahiny fony azo pahoriana de niantso an'i Jehova. Eny, Andriamanitra ny tarenako. Teto zany Davida tsisy fietsaram-bela tsitsony. Ary zay tena mahafinaritra miresaka amin'ny Jehova Andriamanitsika io. Tsika rehefa miresaka amin'ny olona, ohatra fotsiny ny mpanompon'Andriamanitra hitanao rehetrarehetra, anisan'izany ny tenanay. De zao mahafinaritra nisy mpanompon'Andriamanitra rena taminay zay voatsera de zao fampitantarasan'Andriamanitra zao zarainy. Zaho izy na de manao fety ary de ny vatako fotsiny io. Fantatra fa nareo falifaly be io de faly mandeha mody. Zaho izy manao fety io satria vonoko ny telefônina, fa voavelona izy ny telefôniko. De efa problème efa amapolipolony no tonga atao tsy hovaliko. Misy aro izy olona atao de mavita miteny mailana mihitsy fa maninona ny tsy vonia telefôna nisy zavatra nitranga ohatr' zao. Ny tiako tenenina de zao, ny mpanompon'Andriamanitra ry Davida reo de tsy mba afaka mitarena man'olona satria nahoana mpitarika. Zany ny anisan'ny maharatsy, tsy hoe maharatsy, mahasarotra ny toeran'ny mpitarika ravana manala. Ny mpitarika tsy de manana hoe ino zany ohatrany tsy de afaka hitarena amin'ny olona tarihany zany. Hoe manana tsaina ny ray mpianakaviany tsy afaka hitarena amin'ny zanaka ao farana mihitsy hoe zangely zany re misy problème ohatr' zao. Fa iny any ataonao, zakainao le izy. Fa rehefa manoloana an'i Jehova ianao, de eo amin'izay ianao tena mitsotra ny marina. Davida tsy nitaraina tamin'ny vadiny izy, tsy nitaraina tamin'izany izy, tsy nitaraina tamin'ny lehibe amin'ny miaramilana izy. Fa izy no nitodihany. Rehefa azo pahoriana izy, i Jehova no nitodihany. Halleluia. Jehova ihany koa ry havana malala tena mila todihana ary azo itodihana rehefa tratrany fahoriana. Hoy Davida hoe fony azo pahoriana de niantso an'i Jehova. Eny, Andriamanitra no tarainako satria tena mahafiniady ozy Davida. Ny zavatra mahafinaritra de zao, raha olona subordonné anao eo ambany fiadidinao, eo ambany fitantananao, no hitarainanao, de mino ny azony atao. De mipepeka kely ny soroka hoe mahereza ianao. Mahereza sefo courage pastera, mahereza rahalahy. Fa raha Jehova kosa nitodianao amin'ny fotoana mampahazo fahoriananao, de hono ny ten'Andriamanitra ny an'ny feoko tao am-tepolony izy. Ary fitarenako tonga teo anatrehany. Halleluia. Ary de ny fitarenako teo anatrehany de efa tonga teo antsofiny. Zany ny fandreseny zany rehefa anatyady. Zany ny lakile an'ny fandreseny zany rehefa anatyady. Hoe ny fitarenanao io tonga eo anatrehan'Andriamanitra ary tonga eo am-potitsofiny. Halleluia. Kisy tatao amin'ny overa hono le aretin'ny ranabavitsika nambinina misaotra anazy fa nampiny ny témoignage, nampiny ny fanazavana. Halleluia. Ny tena fandresentsika rehefa anaty ady de zao ny fitaranantsika tonga eo amin'ny Jehova. Zay ny atao vitany ady. Satria rehefa tonga eo amin'ny Jehova amin'ny fitaranantsika, halleluia, de hetsika Jehova. Jehova mihetsika zany de tena tsy takatry ny saina ravana malala. Ianao mifaliry rehefa hoe misy ady ianao misy problème, de tonga anatrehan'Andriamanitra ny fitarainanao. Ino midika fa fandalana ny fandresenao. Jehova ravana malala hitanao rehefa le misy ady reny, misy ady de reny le miaramila no mandeha miady eny amin'ny sur terrain zany, fa any amin'ny birao le général be kitana be reny daholo amin'izay ny any, ary tsy mitana basy izy any.
fa manome toromarika izy. Alleloia. Miaramila reny miady a fa pitifitra mandeha mampiasa ny taktika. Avaiza reny taktika reny? Fa ny anaty birao any reny. Ny any anaty birao any tsy miaramila mitambasy tsony fa miaramila be grady. De mibaiko sisa miteny manao hoe zao atao de ry ataovy an'izao de ty ataovy an'ry. Halleloia. Ohatr'izany Jehova. Jehova tsy mila miaro amin'ny seza fiandrianana zany. Eo amin'ny seza fiandrianana Jehova no mibaiko ny zavatra rehetra. Halleloia. Eo fotsiny Jehova miteny amin'ireo fanahy analikisa izay manodidina azy, ireo anjely analikisa izay manompo azy. Eritreretinao fotsiny ireo hoe anjely regny de mahavita an'ireo zavatra rehetra amin'ny fiainanao ireo. Nefa tsy olana amin'ny Jehova na mandefa anjely zato anao ary izy. Tsy olana amin'ny Jehova zany. Ary ny anjely tsy raha lasa midina manampy anao ka tsisy anjely tsony eo amin'ny Jehova. Fa misy foana eo. Ny fandresenao ianao andefasan'Andriamanitra ny tafika ny lanitra. Hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Salamo 112 andininy faefatra. Jehova dia amin'ny tempolony masina, ny seza fiandrianana Jehova dia any an-danitra. Ny maso no mijery, eny, ny ody maso mizaha toetra ny zanak'olombelona. Eo fotsiny Jehova mijery ohatry tsy mila mitodika koa ilay dia anona dia ahoana tsy ahoana. Masony fotsiny mihetsika kely ny ody maso. Ry favalo. Ianona, dana jereo. Halleluia. Eo amin'ny tempolony masina Jehova mijery ny adinao io. Ianao mandalo ady io, Jehova mijery anao. Jehova mijery ny fahavalonao. Raha ny ten'Andriamanitra fa rehefa hiampita ny ranomasina mena ny zanak'Israely, dia mitsindro ny zanak'Israely Jehova fa ny masony koa nitompo tao amin'ny tombony Egyptianina. Masony Jehova mijery anao a, miaro anao. Fa masony Jehova mijery ny fahavalonao, mamotika fahavalo. Alleluia. Ary zao ny zavatra mahafinaritra zay vakitsika ny any bokin'ny Habakoky. Habakoka 2:2. Mahafinaritra ty ten'Andriamanitra ty. Habakoka 2:2 andininy 20. Mba mareo amin'ny baibolinao nge ty androany. Habakoka 2:2 andininy 20 amin'ny anatsosy manao hoe Jehova dia ao amin'ny tempolony masina, mangina eo anatrehan'ny tany rehetra. Zany hoe amin'ny voalohany zany le tany rehetrarehetra, ry Saoly, ry Goliata, ny fahavalon'ny Davida rehetrarehetra mihetsika daholo aloha. Ny fitaraina Davida mbola tsy tonga eo amin'ny Jehova aloha, mihetsika daholo ny tany rehetra andeha hamono, andeha hampahory. Fa zao rehefa tonga eo amin'ny Jehova amin'izay fitarainana, dia ny antsoantsonao tonga eo am-potitsofiny. Dia Jehova amin'ny tempolony masina, raisin'ny Jehova tanana amin'izay ny antsoantsonao, dia mangina ny tany rehetra. Mangina ny tany rehetra. Ary na dia fahavalo efa akaikinao azy, tonga dia Jehova, efa Jehova mandray ny tanana aminao, dia mangina anatrehan'ny tany rehetra. Ireo tabataba, ireo adiady, ireo tena hoe kotrokorana, ireo zavatra rehetra mampidobodoboka ny fona, mampitaitaina aminao, inona tsy efa inona ambinina? Kisy tamin'ny over io, tena tonga dia tena mety mafaty tonga dia ohatr'izany. Reny aloha mbola misy fotoana itenenana reny. Ireo fahavalon'ny Davida ireo nge afaka malala nomena fotoana ireo teny. Nomena fotoana nge ireo nampiroran'i Davida. Nisy fotoana nge ireo nampiroran'i Davida. Mahay nantramin'ny taona kozy Davida rehefa tena tratran'ny farena tamin'ny fahavalona izy. Hoy ny ten'Andriamanitra. Andininy faefatra nge vakiny, Salamo 112:4. Niodidina tamiko famatoram-pahafatesana ary niriky ny faharatsiana dia nampatahotra ahy. Ny famatorana ny fiainatsika niodidina tamiko, ny sakana ny fandriky ny fahafatesana. Zany rehetra zany zany a nanodidina ny Davida. Alleluia. Nanodidina ny Davida, nietsika daholo engereo e. Fa rehefa tonga teo amin'ny Jehova amin'ny fitarainan'i Davida, manetsika ny ody masony amin'izay Jehova. Eritreretiny hoe ody maso fotsiny a. Mbola tsy ny tanan'i Jehova nietsika, ny ody masony, zany hoe ny ody maso zany a, io masonao ipopieranao io, ny ody nanjeren'i Davida ohatr'izao, zay fotsiny.
tonga dia nangina ny daholo amin'izay ny tany rehetra abako ka toko faharoa andininy faharoapolo tena Jehovah mipetraka eo amin'ny fitoerany masina manetsika ny odomasiny fotsiny hijerany sy ny mandry hijerany rantan'ira manisy arylinina tonga dia mangina ny tany rehetra aleluia tsy afaka mihetsika intsony amin'ny anaran'i Jesosy ny hamononako androany ny fahavalony ny etsiketsika rehetra fa nanodidina anao talohan'ity androany ity vorainy Jehovah ny fitarainanao androany mihetsika ny odomasiny Jehovah izy eo amin'ny fitoerany masina fa mijery anao izy aleluia mijery anao izy nodidina tamin'ny Davida ny ina moa ny famatoram-pahafatesana andriky ny faharatsiana nampatahotra azy tena mikorotana nge zany ry havany misavorovoro nge zany ry havany fa zao aleluia ny fitarainan'ny Davida teo amin'ny tempolony masina Jehovah ary ny fitarainan'ny Davida dia tonga teo apotsitsofony amin'izay tonga teo atsofony maninona tsara ozy Jehovah maninona Davida mihetsika ny odomasiny tonga teo fanetaninno mpavary teo tena angina tsisy ny teny ntsony tsisy ny teny ntsony aleluia rehefa tonga teo amin'ny Jehovah'Andriamanitra ny fitarainana andininy fafito manomboka amin'ny andininy fafito etsika tonga dia tsy hay toaina etsika tonga dia tena mahavarina sy tena ienjana bitaholy amin'izay ny etsika nizogozona sy niroro ny tany ny fanamban'ny teliboatra ny roro eny nizogozony ireo satria maninona ay Jehovah efa manetsika amin'ny volo ny odimasina io efa tezitra amin'izay Jehovah tezitra amin'iza Jehovah tezitra amin'ny Davida ve tsia tezitra amin'ny Saoly tezitra amin'ny fahavalony rehetra nisy setroka ny savoana amin'izay teo ambavorony ary hafa avy eo amin'ny vavany no nandevony ka nisy vainafo nidedadeda teo aminy olona ray ngery avatra zany nanaovan'ny Jehovah zany i Davida ngery avany napetsika zany zavarehetra teo amin'ny Jehovah zany tena ondry ny lanitra ka denizy nidiny izy ary espitiny teo ambanin'ny tongony dia tainina kerobimy izy ka nanidina eny nanidina fainga tamin'ny eladrivotra izy aleluia na zana ianao izay mianao efa nanaovan'ny Jehovah zany etsika zany zany etsika zany tsy hitanao zany tsy ho hitany masotsika mandrakizay zany fa zao minoa ianao fa izavatra safotofoto efa nilamina tamin'ny fiainanao io efa nidinan'i Jehovah io androany afaka mieritreritra sy mandefa fitadidiana dia tadio efa impiry zao Jehovah napidina ny lanitra nampiondrika ny lanitra dia nidina tamin'ny kerobima nandeha namonjy anao za mba anisan'izany zako ngerava sy voninahitra Andriamanitra ohatr'izany zako ngerava matetika teo amin'ny fiainako rehefa nidiry an'i Jehovah nidina ny tany amin'ny eladrivotra aleluia ho tena Andriamanitra vakitsika za tena mitena mihitsy hoe vakio manontolo isan'ny fahavalombe folo androany fa tena tonga dia mahery be mihitsy ianao manomboka eo ka didio daholo dia nanao maizinao firenena sy mitrano manodidina azy izy dia raha hoana angalingaly sy raha hoana mateviny takeo vakitsika any amin'ny ozy tena Andriamanitra hoe andiva valombe folo nge vatelombe folo dia nampikotrika tany an-danitra Jehovah ny avo indrindra noho ny lopeo avandra sy vainavo isaky miteny zany Jehovah dia avandra sy vainavo isaky misokatra ny vavany dia efa zanantsipika izy ka nampihaino ny fahavaliko ary nampandeha ilatra be lehibe ka nampifanaritaka azy raha inonao nge zany teny zany ny fahavalonao androany rehetra so hifanaritaka io rapitso hijoro vavolobe anao fa hiteny ahita fahavalo mifanaritaka ianao rapitso aleluia jere tsara fa reo olana rehetra tonga teo aminao reo ihany no mifamonomono eo aleluia dia hijoro vavolobe ianao rapitso hoe tena ny lamina ny fiainana lamina be ny tontolo andro inona mahatonga antsika mijoro vavolobe io milamina be ny tontolo androtsika androany Jehovah efa nidiny reny io atsy hitatsika tontolo za zao teneniko anao za mitoro teny aminareo zao tsy hitany masotsika zany fa possible am'izao tsika miteny zao misy devoly be dehibe manodidina io manodidina ty trano ty sasany te handrodana ny tranonay sasany dia te hatonga court-circuit ny tranonay sasany tonga dia te anino moa zany te hitifotra ny fokotratrany
ny crise cardiaque eto fotsiny sisa sy ny sisa na tratrany tonga tapakalandrasiny sisa mba tsy afaka hitory teny fa ao ambadika koa misy anjeniny Jehova be de be koa miaro anahy io alleluia so izy mety misy zanatsy pika androany zany efa tena mety tena vory mihitsy ny Lucifera sy ny miaramila ndao atao zay ahafatany indrando rakoto salamina eny amin'ny lalina lena eny de nisy zavatra fandrika be de be nitranga teny fa ao anatin'izay koa Jehova efa nidiny ny atsika koa ny folomasony Jehova de nampikotrika tany an-danitra izy de nylopeo avandrasy afo izy alleluia zasy anao tonga eto androany io ny fijoroava volombelona anao rehetra io ambadika iny etsika Jehova daholo reny mba misoran'Andriamanitra ianao fa etsika Jehova reny tsy nisy ninona sonatana teto anao raha tsy nietsika ny volomasony Jehova raha tsy nylopeo Jehova alleluia amen betsaka ny fahavalony koa izy Davida fa ny amin'ny 10:20 ny sakana tamin'ny andro nahitakilozy reny nefa ny Jehova no niseho mpamonjy ahy de nitondra ho any amin'ny malalaka izy namonjy ahy izy satria tiany ahy alleluia nety ny Jehova eny amin'ny malalaka ianao ny amin'ny malalaka angenao zao io ny hoe tsy natsapa hoe tena antahin'Andriamanitra ny fianao ataony eny amin'ny malalaka io alleluia any amin'ny 10:70 ka hatramin'ny 10:50 zao ny tenin'ny Davida velona Jehova isorana any amin'ny vatolampoko asanatra ny Andriamanitra ny famonjena de Andriamanitra izay nanao famarina ka mampanaiky ny firenena mamonjy amin'ny fahavaloko eny manandratra alleluia manandratra ao amboniny izay mitsangana anohitrahinao ary mamonjy ahy amin'ny olon-dozabe ko zany idirako anao amin'ny firenena samihafa Jehova sy ankalazako ny anaranao na famonjy lehibe ho amin'ny mpanjaka voatery izy ary mamindra foa amin'ny vogosiny de amin'ny Davida sy ny taranany mandrakizay matetika Davida miteny ny Jehova Andriamanitra hoe vatolampy hitareo vatolampy na ororo tany sahala amin'inona tsy mampetsika amin'ny vatolampy zany na de mihetsika daholo ny zavarehetra ny vatolampy tokoko tsy mihetsika eto amin'ity zao tontolo zao ty miovaova ny fahavalonao miovaova ny mitranga misy fa zao nitady tio ny vatolampinao tsy mihetsika zany miaro anao foana io mananoka anao foana io tia anao foana io mamonjy anao foana io mamelona anao foana io ny fahavalo miovaova amin'ny fitiavan'ny Jehova anao tsy miova mandrakizay alleluia ary ny fiarovany sy ny fietreretany anao io de tsy miova mandrakizay fa mieritreritra anao foana izy manomboka androany anao aza kivikivy zany nisy olona teo zao nyteny any anaty amin'ny hôpitaly vady le ohatr'izany atsoy Jehova fa Davida fony azo Paoly de niatso any Jehova izy de tonga teo amin'ny Jehova ny fitarainany za matoko fa manomboka androany anao de metraka bebe kokoa anao n'izany hoe ahoana Jehova no ahafahako manana zany toe-panahy za mifatokina anao zany hoe anatin'ny ady mihetsiketsika mba meteza Jehova ianao mba teny eo amin'ny feo amin'ny tempolona masina de angina ny zavatra fa no vakina le avakoka teo veriko vakina avakoka toko Jehova de eo amin'ny tempolona masina mangina anatrehan'ny tany rehetra hangina eo anatrehanao sy Jehova ny tany rehetra kalma am'izay io adinao io manomboka androany manomboka raha mipitso maraina anao mifo anontany fa lasa izy le problème reny fa izy le kotrokotra le tavatava-be omaly reny tsy hitatsony reny satria manoloana ny Jehova mangina ny tany rehetra manoloana anao ny olona mitabataba manoloana anao fahavalo mitabataba fa manoloana ny Jehova reny mangina ny tany rehetra mety izy eo akaiky ny Jehova de raha mandeha amin'Andriamanitra aza misaraka aminy tapitra ny torotentsika raha misy mazoto izara fahatsapany nareo de misokatra ny messenger radio akiradio ho an'izay mazoto izara fahatsapana dia mizara fahatsapantsika de anao hiritsika ao arinan'izay hoe izary no iantso izary no izara fahatsapana de afaka miditra ianao alleluia de samita in'Andriamanitra amonjy anao Jehova ka tsy salasalany zany amonjy anao Jehova omba anao Andriamanitra
vomany any nampaily olona anankiray mandalo olana be dia ho zay mantsy anazy hoe singa olona mpivavaka na fitretanao ny zavatra hoe manana ny Jehovah ho Andriamanitranao dia efa toko anao zany. Alleluia. Tsy maninona zany io, tsy mahantiny io zany ianao. Alleluia. Tsy resiny io zany ianao fa Jehovah mitempolo masina mikomandy fotsiny tafiky ny lanitra. Zao atao dia zao atao dia zao atao ve andry dia ry atao ve andry. Alleluia. Ho azy ny voninahitra. Alora tsy misy izara fatsapantsika satria mbola tsy misy appel tonga dia tonga dia elo avy hatrany ary tsika fa tsy maninona e ma tsy fizarana fatsapana zany androany. Ainy izy fizarana fatsapana kaiko. Raha ohatra ary efa ao raha latojo afaka vonona izara fatsapana dia menanao fitenena iny azonao ambalina azonao lazaina anao fitenena. Jesosy taontsika rehetra dia solabetsaka pasteur nanome fitenena makasika anareo mianadata amin'ny toritena. Nakasana voalohany le fisavavy-belazoky nambina teo hoe tena lehibe Jehova. Izy tao vera zany tena sarotsarotra zany ary tena misy maty mihitsy raha tratran'izany. Fa tena hoe tamin'ny fomba tsy takatra ny saina hoe mbola efa ngeza be izy efa 10 centimètre zany tena efa ngeza fa tsy nataony ina sy nafanafotsy sy natao traitement fomba hanomboka traitement efa tsy hitatsy ndraiky izy ary ray volana dia tsy tena mahavelo-panantenana sady tena hoe mbola nahatonga atoky an'Andriamanitra tena mahivahagagana Andriamanitra. Dia rehefa aroa teo koa tena nakasika an'azy hoe Jehova tsy misy tondrotra fiandrianany fa mody maso ny kely fotsiny mijery kely mitodika kely ary. Alleluia. Tonga dia efa matahotra amin'ny fahavalo. Dia le teo koa tena nakasika ilay vao miteny fotsiny amin'izay Jehova tonga dia mangina ny tany rehetra izay tabataba rehetra tonga dia mangina. Tabataba mampatahotra sy ny olana sy ny aretina sy tonga dia mangina vao Jehova no mitsangana. Alleluia. Dia le tamin'ilay salamy teo koa tena nahakasika be daholo tena nakasika anazy hoe taiza izy ity le hoe nisakanay tamin'ny andro nahitako loza izay nefa Jehova no niseho mpanohy anahy. Izay seho mpanohana Jehova dia namonjy ahy izy satria tiany ahy. Dia mitondana tamin'ny malalaka koa izy. Nahakasika kely anahy iny hoe rehefa tiany Jehova zany dia ny Jehova koa dia mety ny amin'ny malalaka dia fonjeny dia manohana anao foana izy amin'ny rehetra rehetra dia mahafinaritra. Dia finaritra dia ho azy zany. Alleluia. Amen. Alleluia be mankasitraka andrianao raha latojo tanatin'izay fizarana fatsapana zay Andriamanitra manakirapasavana marafitianao mitombozitra sy fahasoavana trany dia maheleza foana amin'ny asan'ny tombo misaotra Andriamanitra amaly fity. Andao tsika pitra olona hafa manaraka indray izara fatsapana manaraka. Alleluia. Rehefa ao indray ary raha napavitsika marina ty anazy izao minazy vitenena inona ny azonao ambara inona ny azonao lazaina. Iaho makasitraka pasteur amin'ny fitenenana dia makasitraka ny rahavavy ambarany alina tamin'ny fijoroana vavolombelona tamin'ny toritena marobe. Tena nanamarika an'andro azy zany ny teny hoe Jehova dia vatolampy tsy miova zany miovaova fa miovaova ny enimiantsika ny fahavalontsika fa Jehova tsy miova mihitsy ny zany eo foana miaro antsika mety iovaova zany iny dia izy eo foana mandrakizay Jehova eo foana mandrakizay miaro antsika dia tsy tokony ho kivitsika satria eo foana izy. Dia faharoa hoe Jehova no manampy antsika no mpiaro antsika mijery sy miaro antsika amin'ny masony izy dia mijery ihany koa izy ny fahavalo fa rehefa izy mijery antsika dia ao anatina fandresena mandeha fanjely izay zany nijerevana antsika fa rehefa izy mijery fahavalontsika dia ao anatin'ny fampitehana tsika mangina fa fahavalontsika fa Jehova miady antsika dia fahavalontsika tonga dia mangina vao eo Jehova mety hitabataba anakorotana izy fa vao masina Jehova fotsiny mandeha eo aminy dia fa mangina izy. Dia fahatelo farany tena nanamarika anahy tsy hanavan'ny zavatra tena mabe zany atao tena fa ty zany ataoko hoe fahatelo farany
tsy dia tena tiako atao hoe fara fa fahatelo endrika tsika hoe fahatelo fotsiny rehefa fandray an'Andriamanitra tsika ao anaty ady ohatra nataony rahavavy ambaramiala teo dia finoana aloha ny atao betsaka mangataka vavaka fiaraham-vavaka indray mandeha fotsiny ihany dia efa mino ianao hoe Andriamanitra eo Andriamanitra ny ady an'iny dia manjavona le fahavalo zany tena ohatrany hoe finoana ngezabe zany anananao apetraka ao amin'Andriamanitra ny adinao dia Andriamanitra manatanteraka ny zavatra rehetrarehetra izy manao ny asaonao ny famonjena ny fandresena ny zavatra rehetrarehetra mankasitraka pastery dia mankasitraka ihany koa ny rahavavy ambaramiala tain'ny fitaontsika rehetrarehetra. Alleluia, mankasitraka andrianao navavy marina tanto anaty izay fizarana fahatsapahana mamibe zay Andriamanitra manakire pasaona anie mampifitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo ranavavy marina tiana. Alleluia. Nazatsika pitra olona ray hafa manaraka indray ilay vao indray ary zokiangina Rodriguez dia mianao fitenena inona ny azo ambara inona ny azonao lazay. Mankasitraka pastera amin'ny fitenenana dia manao fetavy tsika rehetra. Ny voalohany indrindra ny tena nakasika indrindra dia ilay fitoanana vaovolombelony andray nambonina teo tena hoe tena mahagaga mihitsy ny fiasan'i Jehovah ny fiainantsika rehefa izy no atsotsika dia ohatra sankitavita ilay hoe rehefa tonga teo amin'Andriamanitra ny fitarainana dia mihetsikan'izay izy. Dia ilay hoe fitarainantsika ity zany rehefa tonga anaty Andriamanitra dia mihetsikan'izay Jehovahandriamanitra izy tsy mihetsika fa izy eo amin'ny seza fiandrianana ihany fa amin'ny mahirana fotsiny tafika ny manitra. Dia faharoa ilay hoe rehefa teo amin'ny ranomasina mena zanak'i Israely dia Jehovahandriamanitra zany mijery sady mijery ny zanak'i Israely izy mijery ny fahavalo fa ny masina mijery ny zanak'i Israely dia mitondra fandresena fa amin'izay fa ny masina koa mijery amin'ny fahavalo dia manana ny tipaka ny fahavalo. Dia tsika zany tokony hoe rehefa indraindray ny olana eo manodidina antsika eo ny olana rehefa manoloana olana sy tazavatra hafa tebiteby mampatahotra zany tsika dia tokony hanana tokontsika hoe tsika olona vavaka manana Andriamanitra. Dia izay ny zavatra tena nakasika anazy pastera dia manada tondra izay tena Andriamanitra nampahely be za dia zao mahafitia. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka andrianao navavy angina Rodriguez tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamibe zay Andriamanitra manakire pasaona mahafitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Dia dia hira avy hatrany ary tsika tolotra mpitiavana mpianareo tirity ho voninahitra Andriamanitra dia samy mampahery ny tenanao amin'ny Jehova dia samy tahiny tompo mivavaka avy hatrany orina tirity amarina fotoana. Alofia. Alleluia. Ho azy rehetra mandalo ady Jehova manotranatosi apery fiarovana ary mpamonjy ahy Andriamanitro vatomamy iakavoako apingako famonjena sy fiarovana Famyaruka minawa
Vaquistanadu arambatu Zaya fenaku Iwaminoli tueradu Arufiao Famyaruka Migawa Harufiao Ambanisabinao Harufiao Famyaruka Zama,
sambatra zay miaraka aminao eo aminao no hitoerany zanak'olombelona tompo azo antoka ny miaraka aminao fialovako ianao. Amen Jesosy malalo. Sotranao zay Jesosy malalo ny amin'ny fanaterahana fotoana teton'andro. Misaotra satria fahasoavana avy aminao. Mbola nahatotosany fandarana teto androany tsy tapaka ny fandarana ary tsy tapaka ny connexion tsirairay avy. Jehova, ianao ny fialofanay. Ianao tokoa ratsonay amin'ny andro fahorinay dia izay matoky famelanay ao an-danitra ao ianao. Izay matoky fampiperaka amin'ny seza fiandriananao ianao. Manetsika ny anjelinao hiasa sy hampandrisanay. Saotra Jehova fa lehibe indrindra ny fanomenao anay dia ny fianoanao ny antsoantsonay ny fandrenesanao ny olana isan-karazany eo amin'ny seza fiandriananao ary izany mahatonga anay tsy mety resy anaty. Izany mahatonga anay tsy olana ny hitanay farany eo amin'ny fiainanay fa olana foana satria eo foana ianao. Misaotra Jehova mivavaka ho an'ny olona sirairay aby izay tonga eto androany ka miatrikady zany olona izany. Ianao hitodika amin'ny tsirairay avy isa-tokantrano isam-batan'olona dia andinika ny fahavalonay ianao. Dia anginy ireo dia hitsahatra ny olana fa Jehova efa mangilatsofina meno anay. Misaotra sady Jehova, misaotra sady Jesosy eo, misaotra fanamasina ny amin'ny hetsika rehetra izay atao mampifanaritaka ny fahavalonay satria fantatra efa hifanaritaka ny fahavalonay amin'izao fotoana izao. Ny Andriamanitra rera mavita an'izany. Misaotra ray eo voninahitra anao hatramin'izay dia malaky dia vory Satana fatra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingo na dia litera ray azy tamin'izay nitoriana teto androany tsy afaka ampifendrofendro ny olona intsony fa matoky tanteraka an'Andriamanitra ny olona izay nihaino fandarina teto androany. Voninahitra nalanao rery ihany. Misaotra Andriamanitra. Halleluia. Amen. Ampandrotsika iza ilay iPhone ato amin'ny Zoom azafady. Raha vavy someva ivavaka. Ay, raha vavy someva ivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Raha afaka miteny. Makasirika fasy fitenenana teny Jesosy manakafo teny Jesosy rehetra. Dia afaka antsika hiaraka mitondra bavaka ho an'ny firenentsika Madagasikara. Jesosy malalo misaotra anao izahay. Jesosy tsara indrindra ray masina tompony sabata no Jehovandriamanitra. Misaotra anao fa mampatsiahy fa renao ny antso sy fitaraina ny olona izay ao anatin'ny fahoriana ka matsanao Jehovandriamanitra. Jehova vato lampy ilay tsy miova Jehovandriamanitra. Rainay malala tsara indrindra be fitiavana Jesosy Kristy tompony sabata makasirika tamin'ny teny izay noentinao teto tamin'ny filazantsaranao izay nentin'ny pastera na taminao zary fanay masinao avoay ireny teny ireny mba ho fanafody Jesosy malalo fanafody izay hoan'ny marary fampahirezana ho azen'ny malemy anasitrana ny fiainan'olona anala fangiry firiana eo fiainan'olona izany Jesosy malalo indrindra fa ny firenenay amin'izao fotoana izao dia anatinanao izay mitondra eo anatrehanao ny firenenay Jesosy malalo tahaka ny Davida izay niantso anao tao anatin'ny fahoriana dia niantso anao koa izahay satria ny familiana anay ianao Jesosy malalo feonay izay entinay niantso anao Jesosy dia reny sofinao izany Jesosy be fitiavanao reny sofinao ny fitarainanay Jesosy Jehovandriamanitra ray malalo tompo sabato tia ny firenenay sy ny vahoaka malagasy tsy miafina aminao ny mba azy ireo ny fiainan'izy ireo Jesosy malalo ny fahoriana misy ao anatiny ny tahotra ny tsy fifandre-pahalemana Jesosy malalo ny fahantrana ny fahasairana Jesosy izay manjoa ny firenenay Jesosy malalo mihintsy mangataka aminao izay Jesosy malala dia mipidina antsetra ianao Jesosy azavela ho very fanantenana ny vahoaka malagasy Jesosy ka ome hery fitanjika sy faharetana izy ireo Jesosy malalo anoko sy mihinanao Jesosy fa efa akaiky fahavelona ambony lanitra ome fahendrina izay Jesosy malalo fahamarinana
Fatahorana anao Jesosy ampiobe fitiavana ny voaka malagasy rehetra Jesosy malalo ary oviny tanindrazanay omey fiadanam-po izay omey fiadanam-tsaina izay Jesosy malalo ny fifankatiavana Jesosy malalo ny fiaretina Jesosy malalo ao aminao Jesosy malalo ny tanora ny ankizy ny antitra aoka anjaka ny fankatiavana ny fahamarina Jesosy ny firasan-kina eto aminay Jesosy malalo Jesosy tsara indrindra ianao irery manova ny fiainanay ary rehefa miatrika zavatra sarotra koa izay Jesosy malalo ireo firenenay Jesosy malalo ampianazy ireo mba tsy anantena olombelona Jesosy malala fa iantso anao amin'ny finoana tahaka nandrenesanao ny fitarainan'i Davida dia noko ny vahoaka malagasy sy ny vavaka izay ataonay ho an'i Madagasikara Jesosy malalo Jesosy avondreny firenenay sy taninay Jesosy malalo tario amin'ny lalana marina izay Jesosy malalo tsy foinay ianao Jesosy malala satria ianao ilay manavitra ianao ilay tsy mahafoy anay aza masarika izay Jesosy malalo manompo anao isan'andro Jesosy malala fa mitady fanasitana avy aminao na firenenay izany Jesosy malalo eo Jesosy malalo ny avanay eo Jesosy malala ny namanay izay miantso anao Jesosy malalo ka asio fony izy ireo mba hiantso anao lelandava sy fikitra aminao ray marana tsara indrindro masinao Jesosy malalo tsy fotananao fa mahavonjy sy lalandrova sy finao fa maharedrovandriamanitra tsara indrindro amin'ny analan'i Jesosy Kristy masita mahavonjy ka takisavavaka zany halleluia amen. Alléluia, makasitraka anao rahavavy soameva tanata zay vavaka mamy be amin'ny ranona fotoana zay ary misaotra ny ranabavitsika ihany koa nambinantony nantoro-teniny ranabavy Miriata amin'ny vavaka fanomboana dia misaotra na rehetra zay zara-patsapana namaky tsotra azy zay rehetra mitsory vavolombelona dia Andriamanitra manaky pasoana koa marifiteo satria nanandratra n'Andriamanitra ireo dia tsy eo koa ny anandratra anao amin'ny ambony indrindra raha mbola sika roalandra Jesosy ka tany tompy firenena matsatika dia eo anetinatsika rapitso amin'ny ora tahaka izao dia samita iny tompo mahery zay daotsika rehetra akilatra point radio torakatsainy.com mbola mandeha foana misy otrezaka adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra fito amin'ny folo lalina samita iny tompo sika rehetra amen. Fa tsy misy toerana azo fiarovana ankoatran'ny eo aminao fa sambatra izay miaraka aminao eo aminao no